Iarabanan'ny tanora malagasy rehetra amin'izao 12 ny volana aogositra izao andro izay natokana ankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny tanora. Amin'izao fotoana izao dia ohatran'ny mba misintona ny saintsika kely izany izay atao amin'ny observatoire de la jeunesse. Raha ny zava-misy ankehitriny ny jerevana dia eo amin'ny 15 taona eo izany ianao ho tanora. Le fomba nikajiana azy dia tsotra hoe voalazan'ny lalàna zany fa ny antsoina hoe tanora dia amin'ny faha 15 ka hatramin'ny faha 30 taonany eo. Mety ohatran'izay io mety ho latsak'izay arakaraka fomba ijerevana azy. Raha atao zany ny kajy dia 15 taona ny faharetan'ny fahatanoran'ny olona anankiray na ny marimarina kokoa ny malagasy anankiray. Tsy fantatra hoe firy taona ianao amin'izao fotoana izao fa ny fanontaniana lehibe dia hoe inona ary no nampiasainao an'io 15 taona io. Ao ny mety voahiditra amin'ilay sehatry ny hatanorana, ao ny efa mety eny antenatenany, ao ny efa mety hoe mamarana. Mety misy koa ary efa mihoatra an'izay mihitsy. Raha atao hoe voahiditra ianao na hoe vao manomponompoka kelikely dia fanontaniana apetraka zany dia hoe inona kay no eritreretanao ampiasana an'io 15 taona io? Inona ny eritreretanao an'ilay izy? Ilalao, ifalifaly, zany aloha zavatra normal. Fa nefa na izany ary tsara ihany ny ahafantarantsika fa za moa tsy voatery ho azo an-tsaina fa eo amin'io fiatombohan'io taona io mihitsy sika ny tena mila manomana be eo amin'ilay ho avy rehetrarehetra. Tsy azo an-tsaina zany ny olon-dehibe mahazo azy dia indraindray tsika izay mampifanolana antsika amin'ireo olon-dehibe. Raha ohatra indray ianao efa eny antenatenany asa mety hoe 20, 20 dia ny fanontaniana mipetraka dia hoe inona kay no nampiasanao ny taonanao nanomboka tamin'ny faha 15 taonanao hatramin'izao? Nataonao inona ilay izy? Fa nisy zavatra nahafinaritra anao ve? Ary inona no ampiasanao amin'ny ho avy? Raha ohatra moa ianao efa nihoatra an'ilay taona, tsy maninona izany fa mbola afaka mieritreritra mihitsy ianao hoe izao ny fotoana eritreretana hoe mba inona re no nampiasaiko an'ilay 15 taona ny fahatanorako e? Maro ny mety ampiasan'ny olona azy, tsy dia hoe be moral akory tsika fa arakaraka ny tsirairay io. Fa raha ho anay atao amin'ny observatoire de la jeunesse manokana dia manentan'izay hoe asio apahany ho fampandrosoana ny firenena izy io. Satria rehefa mieritreritra amin'ny fampandrosoana ny firenentsika isika dia mazava ho azy fa ezaka tsika hanao zavatra sy ny sisa nefa arakaraka ny hanaovantsika zavatra ho an'ny hafa no mampitombo ihany koa ny fahaiza-manao antsika, ny fifaliana ao anatintsika, ny fahatokisa-tena sy ny sisa zany. Ka izay zany mba fanentananay amin'izao andro raisam-pirenena ho an'ny tanora izao. Angamba mety hoe ozy ianao hoe ka tsy dia misy sehatra loatra nge ahafahana mampiatra an'izany e. Marina izany areran-tany dia izany foana ny fitarainan'ny tanora fa anjarantsika koa no mijery lavitra zany eo amin'ilay hoe inona ny sehatra ahafahako mandray andraikitra. Mety tsy ho zavatra be manahoana ilay izy fa arakarak'tsika tsiraray avy. Asa nga hoe mba mieritreritra ianao izao mpianatra dia ianao mahafantatra hoe indraindray ianao manana olana zany amin'ny maha-mpianatra anao dia hoy izy ianao hoe inona re no ahafahako manala an'ity olana ity ohatra hoe famerenandesona ve ilay izy na zavatra ohatr'izany afaka eritreretanao zay dia miaraka mpiara-mianatra aminao andao tsika mba hitady vahaolana amin'izy ity. Jejereo tsara fa efa maromaro zay nareo no miara-mitady vahaolana amin'ny zavatra tombontsy ombo. Fa ny tena hitako hoe mety indrindra dia miditra ao anaty fikambanana be dia be ireo fikambanana zany izay mikarakara ny tanora amin'izao fotoana izao. Dia hitako hoe raha ho anahy manokana aloha zany tena nametrakefa sy fahalalana be dia be mihitsy izy ireny. Indraindray ary misy zavatra tsy hitanao any am-pianarana fa rehefa any amin'ny fikambanana any dia lasa manana traikefa ianao dia ilaina amin'ny asa ireny zavatra ireny. Fa anisan'ny zava-dehibe koa dia ilay serasera sy fifandraisana. Raha ohatra ao anaty fikambanana ianao zavatra ohatr'izany dia mitatra be mihitsy fifandraisanao dia aoka ho fantatrao fa ilainao iny ao rindrina kely ao rehefa hitady asa na misy zavatra tadiavinao tsy loazan'izay hitady zavatra fiarahamonina ianao. Izay ary fa dia mampahery antsika rehetrarehetra antsika tanora malagasy azakivy mety sarotsarotra ihany ny fiainana, mety sarotsarotra mitady asa, mety sarotsarotra ny ao an-tokantranao, mety be ny tsy fahampiana lazaindray aman-dreny fa antsika tsy tokony ho kivy fa anjarantsika mihitsy izao no manomana ny ho avintsika fa anisany ihany koa dia anjarantsika manomana ny ho avy firenena miankina amin'izay zavatra ataontsika izao no avin'ity firenena ity. Raha ohatra moa ianao te hiaraka aminay mpandinika ny resaka hoe tontolon'ny tanora, aza misalasala manoratra ao amin'ny mailaka aujeune@gmail.com na koa mifandraisanay amin'ny MP na manoratra ao amin'ny muranay Facebook zany tambatra réseau sosialy observatoire de la jeunesse.
Efa misy koa ny site web izay ahafahanao mijery anazy tsikelikely, zahay moa de mandray bénévole na borotsaka an-tsitrapo mandray stagiaire ko ihany koa afaka encadrenay ianao. Misaotra indrindra.